Fandorana trano fitopolo sy roanjato tafo nataon'ny zandary tany Anjozorobe mitantarany zava-misy ireo mponina niarany. Anteny miram-pirenena miaingany ny fanomezana zom-pirenena malagasy ho an'ny teratany vahiny. Fahasalamam-bahoaky ny fotony tsy zarizary tsy mahatsabo tena ny ankamaroan'ny olona. Anterina indray ny araba tompoko lasy sy tompoko vavy tonga soa indray ianao ato anatin'ny fotoana ny sampana fampalalama-bao manasanao mpananjanary anaraka izany hatramin'ny farany. Nitondra fanazavana tamin'ny mpanao gazety androany ireo solitena ny mponina avy any Anjozorobe izay nodorany zandary ny tranon'izy ireo havery fanambola velona ireo mponina satria tsy manan-kialofana noho ny endrikendrika tsy miray tsokombakomba tamin'ireo dalamantsy izy ireo raha ny fanazavany Asina Andriamanala sy Toky Ramala. Ny alatsinainy 17 Oktobra marany lasa teo no nidorany zandary ny trano fonenan'ireo mponina ao Antsahabe Fokotany Ambohitro Marofotsy district Anjozorobe. Nolazain'ireo zandary fa miray tsokombakomba amina dahalo ireo mponina ka avy dia nidoran'izy ireo ny trano fonenany. Natomboka izy ireo tao amin'ny trano fivoahana tao amin'ny BP izany ary tsy nitsahatra raha tsy ny tanana iray manontolo ny ravany afo. Ny lehibe ny voamera fandriampahalemana any an-toerana dia manamafy fa tsy miray tsokombakomba amin'ny dahalo izy ireo. Andoron'ny tanànanay dia milaza izy ireo fa gendarme avy any Andrimena. Si avy any Atsinanana fa le avy any Atsinanana moa tsy nambarainy hoe zay avatsy na avaroa fa avy any Atsinanana fotsiny ozy. Tsy napetrany dahalo mihitsy zay ary tsy miray tsokombakomba an'ireo. Izahay ene raha ny tena mariny tokony izahay ho tsiditsidihany ireo fa miaramila eo akaikinay satria misy miaramila eo amin'ny commune tokony hitsiditsidikana ihany na tokony ho apetraka eo mihitsy ary ireo. Kanefa kosa izany dia zavatra tsy misy zany fa dia alefa fotsiny zay ho dia aratsiana amin'ny fanaratsiana fotsiny zany le hoe ianareo miapetrany dalo, ianareo miray tsokombakomba ny dalo, tsy zany tompoko laviko zany. Tsy nisy fampandrenesana mialona ataon'ny zandary tamin'ity fandorana tanàna ity hoy ireo mponina. Hatramin'ny akoho amam-borona sisa tsy may aza nataon'ny zandary sakafo raha ny fanazavana. Tsisy fifampitandremana tompoko raha miankina an'ilay fandorana tanàna fa tonga dia zao dia zao. Fiainanay tompoko amin'izao dia mijaly satria na ny entana tompoko dia betsaka mipotika, ny vary, ny voanjo, ny tsaramaso, ny soja sy ny akoho amam-borona tompoko dia mbola nisy nataony zareo nohan'ny zareo sakafo. Ny trano ipetrahan'ireo niarany herisetra aza tsy misy milasa izy ireo ary goelaka sisa mba trano fonenany. Tafotafo goelaka sisa mipetrahana ny olona tsisy trano mipetrahana azy fa dia tafo goelaka sy lasilasy kely mipetrapetrahana eny tsara ny mpianatra tompoko dia zavatra mampalahelo anatin'ny fanaovana fanadinana tompoko mpianatra teo aminay tany fotoana io mainy école dia mitsatoka ambany fampianarana amin'izao. Ratsaivina dia efa nisy ny antsoavy nataony teo anivon'ny CNDH na ny voameram-pirenena misahana ny fiarovana ny zon'olombelona manoloana ny tokony ahafahana manenjika ireny mpitandro filaminana manao herisetra ireny satria tena maro ireo herisetra ataon'izy ireo eny anivon'ny fiarahamonina rehetra eny. Fa ankoatra izay dia manjaka ihany koa ny kidnapping na ny alatr'olona ny Anjozorobe raha ny fijoroana vavolombelona nataon'ireo mponina trany efa tsy niomby intsony no angalarin'izy ireo hafa efa manao hatakalonaina olombelona ihany koa ireo dahalo amin'izao fotoana izao hafanampanazavana makasika izay. Mangalarina an'ilay olona moa dia le omby zany efa tsy dia angalarina zareo intsony amin'izao satria ohatrany hoe mihidihidy le lalana hitondrana an'ilay omby. Dia ny olona indray zany no angalarina zareo amin'izao satria io olona io raha angalarina dia raha olona tokana no alainy zareo dia mivoaka any amin'ny roaronjato tapitrisa any ny vidin'ny olona io vao alefany io. Dia zay no mahatonga anazy tsy mangalatra ombintsony fa olona indray ny angalarina. Fa Didjadona no ataon'ny ben'ny tanàna Tanambao district ny Betioka Atsimo tamin'ny fametrahana sy Fokotany vaovao. Ao amin'ny Fokotany andro maso voalohany raha ny fitarainana nataon'ny solitenan'ny mponina tsy misy fampahafantarana meloa nataon'ny ben'ny tanàna fa avetrany dia efa nisorana ny sy Fokotany teo aloha no nataony. Nilaza ihany koa ity solitenan'ny mponina ity fa tsy mbola nisy ny mpanisam-pifidy tonga any amin'ny Fokotany izy ireo 20 andro aty aorian'ny hananomboan'ny fanavaozana manontolo ny lisy mpifidianana onjana lalàna Naivo Manana sy Mateo Prince.
Tsy akendram-ponina ao amin'ny fokontany Andromaso voalohany, komina Tanambao, distrikany Betioka Atsimo ny fanalana ny sefokotany eny an-toerana nataon'ny ben'ny tanàna. Sefokotany tsy nofidin'ny vahoaka ary efa nanana olana ara-piarahamonina teo amin'ity fokotany ity no notendren'ny ben'ny tanàna ary efa nankatoaviny avy any anivon'ny distrika. Tsy nisy ny solotena andram-ponina ny fampahafantarana mialoha nataon'ny ben'ny tanàna mialohana any esorana ilay sefokotany teo aloha. Efa nangataka fihaonana tamin'ny ben'ny tanàna ihany koa izy ireo iresahana momba ity tranga ity, saingy tsy tonga namaly ny antso mihitsy moa ny ben'ny tanàna. Manoloana izany dia nisy ny fanangona tsoniana atao andram-ponina entina anehoana izay tsy fanekeny ny fanoloana ny sefokotany izay. Tena mampalahelo ny trangan-zavatra izay ampiarin'ny ben'ny tanànanay ao zany satria misy sefokotany sisy fanapahan-kevitra avy amin'ny vahoaka. Sisy filazana tonga amin'ny vahoaka fa tonga da hoe miala le sefokotaninareo ray ao da tsy mangiky ny solony. Gaga misy zany vahoaka hoe ahoana zahay na tsy nanao fifidianana nefa da tsy mangiky mahazo décision avy any amin'ny chef de district. Ohatrany misy zavatra tsy mazava misy ary tena manahirana anay vahoaka ataony zareo fanjakana lavitra andrina ny any aminay de zay tiany zareo atao ihany ny ataony. Mampiayay ity fanesorana sefokotany atao amin'ny ben'ny tanàna ity hoy ny solotenan'ireo mponina, indrindra fa ao anatin'izao fotoana navaozana manontolo ny lisam-pifidianana izao. Nilaza ihany koa izy fa mbola tsy nisy mpanisam-pifidy tonga any amin'izy ireo hatramin'izao. 40 andro aty aoriana nomboan'ny fanavaozana manontolo ny lisam-pifidianana. Gaga misy zahay fa nanomboky nivoahan'le hoe fanavoaza lista fifidiana eo zany tonga mana décision le ben'ny tanàna hoe esoriko ty. Mbola sisy azary SSR mandalo any aloha. Hatreto mbola sisy mandeha resaka azary SSR aloha mbola sisy mandeha, mbola sisy vaovao ampitain'ny ben'ny tanàna hoe na CENI na azary SSR mbola sisy ny teny hoe andalo amin'ny fokotaninareo ananao zay amin'ny fotoana ohatran'izao na any amin'ny commune iza mbola sisy mahafantatra an'izany. Olana mateti-pitranga tatoato ity fanesorana sefokotany ity ary matetika dia didy zadona trano no ampiarin'ireo olom-boafidy manao izay fanesorana izay. Raha tsy ahivina dia anisany nahatonga korotana teny fokotany manakambahiny ny fanesorana sefokotany nataon'ny solombam-bahoaka IRD voafidy teny an-toerana. Ny sefokotany rahateo izay tokony ho fidiana fa tsy tendrena. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray atrangana firehetana manodidina ny 530 no nanaovan'ny BNGRC tatitra androany teny amin'ny fohibeny teo anelanelany volana septambra sy oktobra. Efa misy ny fandraisana an-tanana ireo haniarambonina saingy tsy ampy izany noho ny famaroan'ireo mila vonjy raha tsy laza ireo iaran'ny kereka voatery miantehatra amin'ny fikambanana iraisan'ny pirenena avitra Solonaibe sy Tahirnena. Ao anatin'ny vanim-potoana mampirongatra ny firehetana eto Madagasikara amin'izao, nahaly izany na toeram-ponenana izay samy nahazo vahana tatoato ary nitombo tsy tony tamin'ny taon-dasa. Voakasika avokoa ny distrika 12, atrangana firehetana 112 isa ireo no miandry fanampiana. Marina moa fa 315 seny tokantrano no voakasiky ny fahamaizana raha ny any amin'ny faritra Antsinanana fotsiny izay nisy firehetana 7. Ny volana septambra sy oktobra ny eto Madagasikara no tena mirongatra ny fahamaizan-trano. Fataony fanadiadina eo amin'ny ireo mpitandro ny filaminana dia hoe na io ny akabiazana dia tsy fitandremana. Zay zany amin'ny ankapobeny. Tsy fitandremana. Zany hoe mety misy ankizy milalao afo dia avelany eo. Na olon-dehibe ihany koa tsy vonoiny ny afo fa mandeha izy rehefa avy eo mandeha any atonda na any antsaha zany dia tavela eo iny dia midonaka ny afo. Mifavorize izy ny teny frantsay ny fiatongavany afo ny fisiany toetrandro ao anatin'ny volana septambra sy oktobra io. 530 cas 35 cas za tsy miteny hoe tafo 35 cas zany hoe nisy toerana 530 zany no tratra ny zany afo zany. 13 sur 23 régions no voakasika. 30 ao anatin'ny faritra misy eto Madagasikara misy 30 ary 20 district. Voasendra loza voajanahary Madagasikara no maika ny fanjakana angataka fanampiana avy any ivelany no tsy fahampiana eto manana ve asa efa lasa mifandaniana hafa ny volam-bahoaka raha ny resaka kere izao ny PAM no anisany manampy ny any faritra Atsimo Atsinanana. Olona manodidina ny enina saretsisa no mila fanampiana raha ny fanazavana
ka zaza manodinany eninalina no tsy ampy sakafo. Commune sivany amin'ny distrika ny Kongo ihany koa no fantatra fa ianjadiny kere amin'izao fotoana izao araka ny tatriny teo anivon'ny BNGRC hatrany. Olona mahery 50 namony ihany tao anatin'ny 3 volana tany an-toerana. Tsy maintsy manao tetika sanampiana ny malagasy ianjadiny izany fikambanana iraisam-pirenena noho izany. Manodidina izay vaovao izay hatrany nitondra fanazavana mahakasika ny firetana tao Ambohitately Akazobe ny manambonina iray. Miankina amin'ny firetana ny mahaingana ny fifehezana ny afo ny nambarany aritsapa fa tsy ampy ny ara-materialy sy ny ara-olona eto amintsika. Avitra solon'lehibe sy hitahirina eny hatrany. Ny 4 oktobra teo no nahenona firetana ny reserve spéciale tao Ambohitately Akazobe. Ny 12 oktobra vao tena voafeny firetana izay niarahana tamin'ny corps de protection civile sy ny mpitandro ny filaminana tao an-toerana ary ny vahoaka tao an-toerana niara-salana ambony afo. Olana maro no nitsindraina anatin'ny firetana ka mahatonga ny fifehezana ny afo sarotra raha ny nambaran'ny kolonely iray avy amin'ny corps de protection civile. Ny tany Ambohitately Akazobe dia efa tsy de misy tsony zany ny point de feu amin'ny faritra iny na ny force zay nanampy ny ministeran'ny tontolo iainana za efa nisorona daholo akoatran'izay force mipetraka miasa any amin'ny faritra akaiky iny manao ny patrouille sy ny surveillance isan-karazany manampy ny ministera tena tompon'andraikitra ny ala izay. Fitaovan'izay zany arakaraky ny envergure sy ny alebiazan'ny zava-miseho. Mety hoe raha kely ny zavatra miseho dia ataontsika hoe ampy be le fitaovana ampiasaina. Fa rehefa tena mingeza be le zavatra miseho dia mazava ho azy tsy ampy le fitaovana ampiasaina na ny olona miasa raha mety tsy ho ampy. Ny zavatra nitranga tamin'ity Akazobe ity dia be velarana ny zavatra nitranga ny ala izay rehatra dia hatreto tsy nisy afa-tsy ireo olona voalaza fa nitondra briquet sy pétrole ny voasambotra ny 13 oktobra izay nahazo fahafahana vonjomaika noho ny antony maro. Tsy mbola naharenesana feo ihany koa no mikasika ireo firetana maro samihafa izay nitranga hatramin'izao. Ny fanadiadiana dia nisy anankiray le efa henontsika be iny le nalaza hoe natao fanadiadiana dia hoe navotsitra dia hatreto aloha mbola tsisy hafa henoko hoe misy fanadiadiana hafa na mety misy ihany ny fanadiadiana momba ny tena hoe tranga tany amin'ny toerana izay nisy fahamaizana rehetrarehetra ira Madagasikara. Fandikana maro no andraisan'ny rehetra ireny firetana maro samihafa nitranga ireny. Eo no milaza fa fanahiniana amin'ny mety fanafenana tranga tsy ara-dalàna izy ireny. Misy ihany koa no milaza fa fanahiniana tsotr'izao hitadiavana fanampiana amin'ny COP27 ny tranga tahaka ireny. Ny fanadiadiana nefa toa tsy hita soratra hatramin'izao ka antony mahatonga ny rehetra mamoaka ny heviny amin'ny mety ho anton'izy ireny. Lafim-baovao ny fahasalamana kosa indray dia mahalaina manantona toeram-pitsaboana ny mponina any amin'ireo toerana lavitra andrina sy any ambanivohitra samihafa noho ny alaviran'ny toerana tonony ao ambanivohitra Tomasina izao dia manao dokotera-tena ny ankamaroan'ny mponina. Ireo tsy vita any an-trano ihany no mila fanantonana hopitaly lehibe any ambanivohitra any. Manampy ny mponina amin'ny fiatrehana izany ny gouvernemanta amerikanina amin'ny alalan'ny tetikasa access indrindra mahakasika ny fahasalaman'ny ireny sy ny zaza. Ando Miaratina sy Manu Randriamalala. Tsy mahatsabo tena any amin'ny hopitaly sy toeram-pitsaboana intsony ankamaroan'ny olona, indrindra any amin'ireo toerana miataka ny renivohitra, manoloana ny alavirana sy ny faratsin-dalana. Tandindondoza ny fahasalaman'ny rehetra manoloana ny fanaovana dokotera-tenany izay tena manjaka tanteraka. Ho any mponina amin'ny tanàna Ambohimarina, komina Mahavelona Full Point, distrika ny Toamasina faharoa, 12 kilometatra miala ny tanàna vao mahita ny toeram-pitsaboana. Tsy vita nefa lavitra fa mbola ratsy ihany koa ny lalana. Lanjaina ary babena ny marary, ratsy izay mandovalo alilariary antsona fiara fitaterana marary. Tsy maintsy miditra vao mahatsabo tena, ratsy izany maty an-dalana. Ratsy be zany le lalana zany ratsy le ponkato izy fa ratsy. De lalana zany ratsy. Lalana secondaire ratsy misy le lalana raha vao potraka le horagna ambaratra. Tsalo misy. Atao eo hoe 10 km mahery na 3 km zay tonga aminay aty. Raha marary mafy zany aminay aty mbo anarabe amresaka Full Point zany ny antsoviny kan raha d'ambulance.
ambulance ny antsovana de maka le olo tsy salama volaka vola izy talao zany 250 izy amizao fa makatra karaha 400 ato zao ya sahirana tonde de rignety zany le olo indosiny matso magnano sombiavo zany magnano sombiavo avy izy bakany avy zay vaty de fanina andalana de ino moa raha vao mikasika amin'ny amresaka commune mako fiara mahita fa amresaka raha ty foana vola fotsiny ananjy magnano fotsiny zare tsy tokony atao fa atao zare foana de tsy mety voatenao tsy miazika ihany magnefa volana koa ma atao tsy mety mitady solution fotsiny hoe famonjika misy zany ato misy ary de mbo votsikiry zay de vaky magnefa manoloany zany nanangana nitetika success ny fanjakana amerikanina ka nampiofana olotsotra anampy sy anohana ny ponina any an-toerana indrindra ny fahasalamana ireny sy ny zaza nametraka mpanentana ara-pahasalamana izy ireo iandraikitra izany misy 70 ny ponina amin'ny fokotany Ambohimarina izay misy izana tanana 120 ka 10 no iandraiketa ny mpanentana ara-pahasalamana iray voafetra ihany anefa ny asa ka ireo retina tsotra ihany no araisin'izy ireo araka ny fampiofana nefa azony toy ny koa kasery ny areti-pivalanana sy ny tazomoka tsotra intanigny zareo andeha amin'ny CSB andeha na be voka zany le olo de mandeha misafokibo de anao vaccine zany ny zaza de asaigna mandeha manao vaccine zareo amin'ny CSB zany ny andrakitry ny asy magnentana ny olona agnatin'ny fiarahamonina zay zany misy aretigny tsy azonay raisina an-tagna satria fa aretigny azonay raisina an-tagna zany amin'ny fokotany zany atrangana aretigna 3 raha amina zaza raisina an-tagna koa kasery de fivalagnana tsotra de tazomoka tsotra zay agny no azonay raisina an-tagna de zay koa tsy mandray zaza latsaka ny 2 volana miara-miasa ny fokotany sy ny mpanentana ara-pahasalamana momba ny fanentanana ny ponina anantona mpitsabona tob-pahasalamana raha misy trangana aretina tsikaritra amin'izy fiovana betsaka hatramin'isy ny mpanentana ara-pahasalamana ho nisy fokotany ao an-toerana mbola tsy nisy ny fahasalamana tao zay fotoagna zany na de ta aretigna tokony vovonjy aty lasa mandeha foagna ka rehefa nitongavany asia aty zay natazogny madinidinika regny de moramora aminay indao minga miasi minga malaka minna fagnafody amizay de moramora aminay koa le raha satria taloha tazogna zany na de tazogna tokony tazogna zany andiagnana 10 painty nefa avety mandeha 10 painty lavitra be avety 10 km bakao mialary de vola 10 km aveketo jusqu'à 10 painty agnatin'izany frais nefa mbola fagnafody tokony ho azo aty miny hoanigna akagny de mankamoramara ananjy tsara aminay mihitsy natongavany asia aty fokotany misy any hatramin'izao ny fanjakana amerikanina amin'ny alalan'ny tetikasa USAID Access no mamatsy vola be indrindra ho an'ny sehatry ny fahasalamana eto Madagasikara mitentina $700 izao ny famatsiana nataon'izy ireo teto amintsika nanomboka ny taona 2012 ireo faritra tena tsy misy mpijery no iasan'izy ireo tsy tantaratra kosa manoloana izany asa mivaingana nataony mpitondra fanjakana manoloana ny olana ianan'ny pony izay tsy misy mpijery saika ireo fikambanana tsy miankana sy avy any ivelany no manao ny asa izay atrany mampanay ny vokatra amin'ity taopambolena 2024 13 ity ho ireo tatsava any Ambatondrazaka noho ny fahasamban'ireo hafotodrafitrasa ilaina amin'ny fambolena any an-toerana tsy ampy ny hoeto manana eo am-pelatanan'ireo tatsa anatsarana ny fotodrafitrasa ka novan'izy ireo antsoavo amin'ny mpitondra fanjakana nijerena izany Sianiry Andrianarivony MBS Ambatondrazaka aina opaika ny taopambolena 2023 ho an'ny fatry PS15 Valemariana raha tsy misy ny fanatsarana fotodrafitrasa ara-pambolena potika avokoa hoy ireo tantsaha ny fotodrafitrasa tsy mahavita mikojakoja federasiona noho ny fahakelezany tahampandoavana sara-pikojakojana manazava ny makasika zay ny tantsaha sendranay miaya tanteraka zay tantsaha hatreto satria potika ny fotodrafitrasa zay mitarika ny rano avy any Bevava juska ty amin'ny PS15 akehitriny nefa ny rano Bevava de hitanay fa misy azo antenaina fa saingy ny fahampiteny fotodrafitrasa zay efa tsy vitan'ny federation intsony no zavatra mampiayanay noho izany dia miangavy ny fitondram-panjakana maefa ankehitriny zay mba andray andraikitra fa tsy hijery amin'ny principal be
avy any Bevava jusqu'à hatratia Pesekaizy mba handray andraikitra tanteraka fa tsy jerena fotsiny fa efa apotika le fotodrafitrasa amin'izao vanim-potoana hitenenana amin'izao. Noho izany dia miahiahy zahay tantsaha ny fa lafosany zezika etsy an-daniny, fisondrotam-bidim-piainana etsy an-daniny, indrindra ny fitaovam-pamokarana lafo dia lafo, miravoravo tanana izay ary tsy azo intsony le 5 hektara par hektara, 5 taonina par hektara eo anatrena satria nohony izay fampitehana izay. Asaloha na izy tadiny indray ihany izay antsony tantsaha avy any P15 Valemariana izay na dia antsony efitra toy ny mazatra ihany. Nisy tokony ediny fitoram-panjakana nefa dia anisan'ny antoka iray hatongavana amin'ny fampandrosoana ny fanomezan-danja ny vahoaka malagasy maro anisa dia ny tantsaha izany. Odinian'ireo solomam-bahoaka indray ilay tolo-dalàna fanomezana zom-pirenena malagasy ireo teratany vahiny efa tamin'ny taona 2024 io tolo-dalàna io no efa teo anivon'ny antenimieram-pirenena ka izao odiniana izao indray. Asina Andriamalala Toky Ramalala no nanao ny fanadihadiana. Miaingany ny fanomezana zom-pirenena malagasy ny teratany vahiny eto Madagasikara. Efa nanivon'ny antenimieram-pirenena ankehitriny ilay tolo-dalàna laharana aotraotra ray tsipika 2024 ka odinian'ireo solombavam-bahoaka amin'izao fivoriana ara-potoana izao no momba azy io. Araka ny tsy letsofina dia efa misy solombavam-bahoaka mivory tany ampefy nandinika momba n'ity tolo-dalàna ity ary raha mpitso dia isy ihany koa ny fivoriana sy atrikasa atrehan'ireo solombavam-bahoaka ao amin'ireo karaha any Ambatofotsy. Omena zom-pirenena izany ireo teratany vahiny izay mangataka izany ka ho an'ny solombavam-bahoaka Tim Emilien Rambosalama dia mazava fa tsy fotoana izany zao ary tena mila fandiniana lalina ny momba izany. Za koa dia tsy ampandany an'io sady raha ao amin'ny travaux de commission dia tsy maintsy ametraka an'izay hevitra izay aho hoe tsy mbola fotoana zao satria rehefa jerena ny fanomezana ny nationalité io ane malagasy tsy ilay mankataka an'io fa ireo vahiny izay manana zavatra atao eto a Madagasikara no eritreretina omenan'izy io za rehefa mangataka ohatra hoe reny mpandrara ngeza be reny dia tovy zo amin'ny malagasy izy ve hividiny tany sy ny rehetrarehetra, reny mpandrara efa mipetraka ela teto reny dia lasa manambady malagasy izy dia bako avy fotsiny le tany aveo satria mizaka an'izay zo zay izy. Any zany tena problème amin'ny resaka io any tena fahitako azy tsotra be ohatran'izay any hoe mety olana amin'ny zavatra toy izay hoe tsy mbola fotoanany amezana zany zo pirenena malagasy zany zao ho androvaindrova fa tokony eritreretina tsara fa lasa ohatran'ny hoe tsisy dikany ary ilay hoe valeur sacro-sainte lay nationalité mas tsy misy tsisy dikany raha moramoraina ohatran'izany. Andrasana araka izany ny fanadihadian'ireo solombavam-bahoaka momba n'ity tolo-dalàna ity. Iverenantsika kely ny vaovaony sosialy satria dia mijalo rano fisotro madio ireo mponina ao Antsarafaritra secteur 3 ao amin'ny boriboritany faefatra ao adobo no akan'ireo olona rano fisotro ary mbola manampitrotraka ihany koa niaratsiny ny lalana miakatra eny amin'ity fokontany ity. Asin'Andriamalala sy Toky Ramalatra. Mampijaly ireo mponina ao Antsarafaritra ao anatin'ny boriboritany faefatra ny rano fisotro madio. Misy fotoana 3 andro tsy mahazo rano ireo mponina ary tafiakatra hatrany amin'ny 500 ariary ny iray bidon. Ankoatr'izay dia mampiteny moana ny aratsin-dalana miakatra ao amin'ity fokontany etsy Tsimbazaza ity. Ny problèmenay aty tompoko izany dia ny lalana no tena mampijaly anay indrindrindrindra rehefa fahavaratra tena hijaliana mihitsy ny lalana. Malama be ilay lalana dia tena na mandeha azy ianao tena mijaly mihitsy. Dia ny olana koa izany izay izany tena mijaly rano no tena marina izany rano dia bassin. Izay izany mba etaponay maka rano zao izay ary an-tanànan'olona vidiana ilay rano. Dia indraindray io rano tapaka dia indraindray izay tena tsy mahazo rano mihitsy eo anatin'ny 3 andro 4 andro izay tsisy rano. Samy arakaraka ny halaviran'ilay toerana izany, misy manao 500 misy manao 900. Ny rehefa fahavaratra io dia tena atahorana mihitsy ny mpianatra mandalo ao rehefa avy ny orana satria tena rano be mihitsy ny avy any ambony avy any. Dia izay zany tena fijaliana ary tena atahoran'ny mponina aty mihitsy. Tsy nitaza-potsiny io fahoriam-bahoaka io noho ny aratsin-dalana ny solombavam-bahoaka Tim Rambosalama Emilien ka nitondra fanampiana. Noho ny etaetan'ny mponina aty amin'ny fokontany Tsarafaritra aty amin'ny secteur 3 izay tena ao anatin'ny fijaliana tokoa amin'ny resaka lalana satria
rahantsika nahita tao ny lalana totohatra indrindraindrindra ary betsaka ny atao hoe ny zaza mampivavy indrindrindra ny olodehibe mandeha amin'ny lalana iny tonga koa mifahavaratra dia tena anatin'ny fahasiarana tanteraka ny olona mandeha amin'ny lalana iny ka dia nohon'ny mahasolom-bava-moaka ny tena eny fa dia raha tsy fanaovana hoe lalana aza ny asan'ny tena fa fanaovana lalana dia tsy maintsy atao ihany ny famahana ny olana ety anivon'ny fokotany a fanamavanana ny olany fokon'olona ety amin'ny fokotany ety izay zany no antony a dia famavanana ny olan'izay moa zany dia nanolotra fitaovana anaovana an'iny totohatra sy ny lalana iny ny tenanay a nanolotra fasika sy ciment ary ny vato moa dia efa hitanareo ambony eo a izay atao hoe ny vato ny fokon'olona nano azy fa misy apahany amin'ny resaka atao hoe ny famakina vato a zany a no nanampianany zareo fiara-miasa ny fokon'olona sy ny solom-bava-moakatra zay zany a no ahafahana manao zavatra nanamafy moa ity solom-bava-moaka ity fa tokony ametram-pialana ny mpitondra indrindra ny ao amin'ny jirama rehefa tsy mava ny olany jery sy ny rano satria raha ho an'ny boribory tany iadidiny dia misy fotoana 3 andro tsy misy jiro sy rano kanefa mba eto andrenivohitra Madagasikara ihany. Lafim-baovao ny politika kosa indray zanam-piaka-peo ny rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara faritany ny Toliara androany mahakasika ny tokony isian'ny dinika nasionaly amahana ny olana maro lafy mianjady amin'ny malagasy ankehitriny tsy tokony ho dila amin'ity taona ity intsony ny firosoana amin'izany ka ambaran'izy ireo fa tompona andraikitra sy tompona antoka feno amin'izay mety iseho ireo miziriziry tsy hiroso amin'izany andoha miaratiana sy manofo Randriamalala. Niona tamin'ireo mpitarika ny rodoben'ny mpanohitra tany amin'ny Toliara faritra Atsimo andrefana ny farany herinandro teo ny filoha-hevitra nasionaly ny RMDM faritany ny Toliara Pasteur Edouard Tsarame voaresaka tamin'izany ny olana maro lafy mianjady amin'ny malagasy indrindra ireo mponina ny Toliara amin'izao fotoan'izao ankoatra ny fomba fiomanana amin'ny fividianana ho avy nitovy ny tany-dokanga tsy azo itovirana mahana ny olana ny fitoanando nasionaly. Eo ihany ny raharaham-pifidianana zay hita fa tsy tomombana ary tsy mandeha amin'izay tokony alehany ary faharoa fahatelon'izay afa ohatra loatra ilay tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny faritany Toliara indrindra fa antapo-tanàna ambanivohitra azon'ilay tsy fisiny rano fisotro madio sy ny kere tsy fisiny sakafo dia manao zay ahitany hanina androany fotsiny ny olona dia lasa miteraka abibina zay tsy roa amantany amin'ity faritany Toliara ity. Ny fampijery sy ny fampidinika ny ray aman-dreny hoe ina ny mety ho vahaolana hialana amin'izany rehetrarehetra izany mba hiainan'ilay firenena amin'ny fiarahamonina milamina dia ny concertation nationale no hita fa vahaolana handaminana izany rehetrarehetra izany. Tompona antoka ary tompona andraikitra feno amin'izay mety iseho ireo mikiry tsy roso amin'izany ho hiatrany ny fanazavany. Dia raisinay ho tompona antoka amin'ny famonoana olona sy ny zavatra rehetra manjony amin'izao fotoana zao zany ny olona tsy manaiky an'izay. Dia tsy misy krizy moa tsy fantatra hoe krizy iny no ilain'ny fanjakana amin'izay fotoana izay fa ny fiainan'ny olona any an-tokantrano na ny ambanivohitra na ny tanàna lehibe na ny an-tsekoly na ny mpandraharaha na ny sa mandalo krizy daholo zany ny fiainan'olona rehetra amin'izao fotoana zao ka tsy haiko hoe fiainan'ny fanjakana milamina zany ny fanjakana manoloana an'izay dia tsy haiko hoe sa ireo zavatra mitranga reo no lasa tombotsoa ny fanjakana ka miteraka tsy fisiny krizy eo amin'ny fifiainany sy ny fitantanany. Tsy tokony ho dila amin'ity taona ity ny fikonan-doha iny fanamafisana izy ireo nandritra ny ity fionana ity mihevitra ny hanao hetsika ho fanairana sy istonana ny sainy rehetra iroso amin'izany RMDM Toliara. Tsy fandriam-pahalemana mahazo ny vahoaka any amin'ny faritra Menabe ny fitantanana gaboraraka eto amin'ny firenena nisongadina tao anatin'ny fandarana miara-manonja ireo teboka ireo akoatra ny resaka sosialy amin'ny ankapobeny sy ny politika ary ny ara-toekarena sary sy ndratsary ny Andry Rakotomalala. Efa tsy rariny intsony ny trangana tsy fandriam-pahalemana mahazo ny mponina any amin'ny faritra Menabe amin'izao fotoana izao hoy ity zanaky ny faritra iray ny vahiny tao anatin'ny fandarana miara-manonja ity miatra manaina ny zava-misy ary tonga hatrany amin'ny fanapahan-doha sy fangalarana tova mihitsy modia ny fanjakana tsy hita nefa izany fahoriana mahazo ny vahoaka ny Menabe izany ho ny farazavana dia ny zavatra mampiteny ny moana ary mampiteny ny vahoaka ny Menabe amin'izao fotoana izao indrindra amin'ny Morondava tsy mbona aheno aho na ny filohan'ny republika na ny praiminisitra lehiben'ny gouvernemanta na ny olom-boafidy avy amin'ity fitondrana ity na nameloka
na hoe tsy mety zao iza ny taona ambadiky n'izao raha zao eny aza fa hatra amin'olo ao ampasana ndreka misy mangady ny masony voalevinao androany de rapitro fa misy mangalaky ny masony igny de miaina tebiteby zany ny vahoaka nefa i Andriamatoa filohan'ny Repoblika ny teny fa hoe ny fandriam-pahalemana ny velorano voalohany nefa tsy fandriam-pahalemana ny ainan'olo de mba metraky fanontaniana aminy averiko aminy teniny hoe misy mpitondra veto de zay mahatsiaro le olo hoe hafa ihany tamin'ny fitondrana Andriamatoa Marc Ravalomanana satria tsy nisy an'izany tapadoha zany fa tamin'ity fitondrana teny igny zavatra tsy hitanao teto ambony tany hitanao eto e akoatr'izay fa manandalitra sy fampiasonana vahoaka sisan'ny resaka plan d'émergence akasainy ny fanjakana ho atao ho ny mpanaraka raharam-pirenena raha ny vola hoentina manao ny plan d'émergence io fantatrareo tsara fa tsy misy firenena na institution financière mahatoky anareo eto ambonin'ny tany zay nefa ny fototra tsy maintsy aingana raha vao hoe financement inona plan d'émergence ho ataonao eo vola tsy misy ny olona hoety manao an'le izy tsy ao tsy manana an'izany nareo e taratry ny fahalemen'ny fitondram-panjakana ny fisian'ny disadisa sy ny tsy fifankazahoana teo amin'ireo vondrona toko hampanohana izao fitondrana izao ny miara-manonjy ohatra amin'izany ny fifandirana nisy teo amin'ny antoko avy sy ny antoko notarian'Andriamatoa Soja Jean André na Ikaleta izay nampikiropaka ny tao andapa zao zava-misy zao zany ahafahana efa mitrase lalana tsikelikely ny aminy hoe efa madivy ty tsy fantatsika am'le madiva ve tonga 2023 ve sa madiva makaiza izy fa raha fijery azy aloha zany de efa manangasangy eo le hoe ary ara-baiboly izy efa mametraka an'le hoe orava amin'ny fanjakana miady atrano de le izy aloha zany tsy maintsy tefeny hiaraka tampoka andray aloha mampitovy tadindokanga de aza koa misy mpanao politika ny am'izany misy malentendu kely tena tiany tenenina tamin'iny nge de tsy ny am'izao fa ny am' lase eny efa passé ho any message efa voarainy ny afatra efa tsy azo kosehany ny oronam-peo iny mibaribary tanteraka fa tsy niomana hitondra firenena izao fitondrana izao ho ihany ny miara-manonjy profon'izany ny ady atrano sy ny tsy fahaizana mifeny fitantanana raha-mpanjakana ary nisy kondalina miseho lany ataon'ireo olomboafidy sy olomboatendry ny fitondrana manitsakitsaka ny lalàna velona nanomboka tany amin'ny lalàna faran'izay kely aty na resaka décret na resaka note tonga trany amina constitution sy lalam-panorenana manapatra fahefana mampiororo tsy mitovy hevitra aminy na de voaporo fa marina mifanehokevitra nataon'ireo tsy mitovy hevitra amindreo de tonga de tsindry managadra mampiatso any am'ireo karazana cybercriminalité ny any sy ny sisa mifampiaro am' ratsy satria ny lalàna ohatrany tsy natao azy reo miovaova hevitra de nitenenin'androany toerina rapitso ny miami androany tsy miami raha ampitso intsony na lazaina fa fanafoezanteny indray le miami inona ny anton'izany rehetrany satria ny tena mpanapa-kevitra tsy ampitraikefa tsy niomana tsy ampifahalalana aloha tonga de itsina ny resaka Manan-kareny Madagasikara atsilatsa-danja amin'ireo zava-bitany vahiny ny vokatra vokarina eto an-toerana mipetraka olana hatrany nefa ny tsy fatokisany maro ny vita malagasy sy ny olana mianjady amin'ireo mpiantsehatra Andomiaratina sy Tahirinena. Manan-karena manan-java-maro sy kanto afaka aseho izao tontolo izao i Madagasikara. Tsy tambo isaina ireo vokatra avy eto an-toerana afaka ahodina ahavitana akora sy entana vita malagasy tsy mena amita amin'ny any ivelany toy ny landy sy ny rafia. Mipetraka olana goavana eto amintsika hatramin'izay ny toe-tsaina izay efa zary lasa raiky tapisaka ny amin'ny tsy fatokisana ny vita eto an-toerana. Ankoatra ny falafosany sy ny olana sedrany ireo mpisehatra momba ny akora fototra izay efa nanaovan'izy ireo antso avy nijerena manoka an'izany. Tombony ho an'ny rehetra ny fanjifana ny vokatra malagasy ary antoka lehibe mampiroborobo ny toe-karem-pirenena zany. Tolasy ireo vahindray no betsaka manjifa azy. Le resaka landy moa zany amalandy anazy zay voalohany indrindra moa zany de atao hoe manana tantarana izy eto Madagasikara atao hoe tany mifampanjaka mihitsy zany mandra-pahatonga amin'izao vanim-potoana antsika izao. Misy ny olona matahotra mitafy landy, matahotra izy nefa tsy fantany fa landy nefa nafody de manoloana an'izay moa zany hoe ny akora zany zao lafo mbola ao anatin'ny fotoana tena mbola sarotsatra fa manomboka mirotsaka moa zany ny orana de sy faran'Andriamanitra zay de fa io zany de efa manomboka eo mba mivoatra ndraiky koa zany ny vidiny zao zany izy zany somary lafo zany zao ny akora nefa moa na zany 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 mifanaraka sy mifanantsahana amin'izay zavatra vita tokony atao takatry ny olona ny zavatra vokatra ao anatiny momba resaka landy. Fa maheno fotsiny izy hoe vita gazy de alohany
manjifa kokoa ny vokatra importé zany hoe par rapport am'le prix koa hita ihany hoe vokatra gazy bio daholo normalement zany miakatra amin'ny vidiny noho ny importé avy any ivelany. Zay koa mahatonga antsika mbola tsy miroso satria ny gazy doka ny avy any ivelany fa tsy mampandroso ny eto amin'ny misy anazy. Malagasy manodidina ny 3 hetsy sy 2 tapitrisa no mivelona amin'ny asa tanana. Nandalo krizy maro izy ireo indrindra ny takaitra navelany COVID-19 ka maro no tsy mbola tafariny. Mitakezaka goavana avy amin'ny rehetra no afana mampiroborobo ity sehatra ity. Manana anjara andraikitra goavana amin'izany ny fitondram-panjakana ametraka ho zava-dehibe sy laharam-pamehanjany. Ankoatra ny fanampiana azy ireo amin'ny lafiny maro toy ny fampitaovana, ny arabola, miandrandra fampiofanana ireo mpisehatra, ampitombo ny talenta sy ny fahaiza-manao, iantohana ny kalitaon'ny asa. Fa notanterahana androany ny fionan'ireo tanora izay anatin'ny tetikasa OBS Mada avy amin'ny firaisamonim-pirenena M6 tatao tamin'ireo hasolom-bahoaka ao anatin'ny fivoriana ara-potoana etsy Atsimbazaza. Maro ny fitakiana izay miantoka ny fiainan'ny tanora ao anatin'ny fampandrosoana sy ny fiainam-pirenena no entin'ireo hamaso ivo avy amin'ny tetikasa teo anatrehan'ireo hasolom-bahoaka avitra solon'lehibe sita Irenena. Tanora avy amin'ny faritra 320 manerana ny Madagasikara no nangataka ny aona amin'ireo solom-bavam-bahoaka iresana ny mahakasika azy ireo. Androany no tanterahany izany fionana izany ka nitondrany izy ireo ny etaetany miisa 3 izay heverina fagoavana ampiroboroboana ny tanora manerana ny nosy. Tetikasa miparitaka amin'ny commune anatin'ny distrika Zato eraky ny Madagasikara ka ahitana tanora mahasoevo miisa 100. Fionana izay nialoavana aitaky tamin'ny tanora maro amin'ny faritra rehetra ka tonga amin'izao fionana sy fitakiana izao. Andrasan'ny tanora ao anatin'izay zany dia le hoe hijerena akaiky ireo olana samihafa izay sendray ny tanora. Anisan'ny ngeza be ao anatin'izay ny olana tsy fananana asa ao anatin'izany. Dia ao ihany koa ny hoe hanome lanja sy hatsara mandrakariva ny mahazava-dehibe an'ireo tanora ireo izay raha mijerintsika dia maro anisan'ny tanora 70 isan-jato zany hoe raha hoe amin'ny resaka hoe fisoloana vavan'ny vahoaka zany anisan'ny manandanja ny feon'izany tanora izany dia hijery akaiky sy hanome lanja ihany koa an'ireo tanora amin'ny resaka hoe fametrahana famondrim-pahalemana ary ny fiarovana an'ireo ahoana moa zany lanceur d'alerte satria tato anatin'ity tetikasa OBS Mada ty dia misy ireo tanora manara-maso ary manome SMS de signalement amin'ny resaka trangana tsy fandrim-pahalemana izay iainana sy misy eny anivon'ny fiarahamonina misy anazy ihany. Misy nefa ny tahotra ao anatin'izay misy ny fanenjehana ihany koa satria tsy voatery hoe mahafaly ny rehetrarehetra akory zany hoe mamoaka information mahakasika amin'ny resaka tsy fandrim-pahalemana izany dia ao amin'ilay hoe fiarovana an'ireny tanora lanceur d'alerte ireny. Ary ny farany moa zany izay anisan'ny tena zava-dehibe angatan'ireto tanora reto ihany koa dia ny hanomezana sehatra fifanakalozana tahaka izao ho kalazana hoe pratika mandritra ny session ordinaire ohatran'izao zany hoe iaona ny tanora amin'ireo membre ny Assemblée nationale. Ry matetika fa ny tanora no avy ny firenena sakana lehibe mbola sedraina nefa hatramin'izao ny tsy fisiana asa sy ny sakana maro lalovan'ireo tanora. Paikady politika mazava sy fanomendanja ireo tanora ny tokony mahasoana bebe kokoa. Maro ireo tanora varam-pianarana ny tsy mahita atao sy tapitalaka le rehefa vita fianarana. Inona fa tsy ho veran-javony indray izao fangatahana sy fionana izao fa mba samy handray andraikitra ny rehetra. Lafim-baovao ny fanatanjahantena kosa inay dia ho tanterahina manomboka ny 20 Oktobra hatramin'ny 9 Novambra izao. Ny lalao fiadiana ny tompon-daka ny Madagasikara eo amin'ny taranja volleyball olana sedraina hatrany ny kianja anatanterahina ny lalao raha ny fanazavana no entin'ny tale teknika eo anivon'ny Federasiona Malagasy ny volleyball avitra solon'aibe sy Irenena tany. Iverina hiatrika ny lalao fiadinan'ny tompon-daka ny Madagasikara amin'ny taranja volleyball ny avao Matsiatra ambony raha tsy tafakatra hiatrika izany izy ireo tamin'ny lalao teo aloha. Hafana ny fionana izay ahitana ny solontenan'ny Boeny, Atsinanana, Analamanga, Atsimo Atsinanana ary Orombe. Ekipa sivy avy no hiatrika ity lalao ity na eo amin'ny sokajy lehilahy na eo amin'ny sokajy vehivavy latsaky ny 13 taona. Mandritra ny lalao dia mitohy hatrany ny fitarafana ireo mpilalao izay andrafitra ny ekipa pirenena hanao ny lalao ny nosy izay ho tanterahana eto amintsika ny taona 2022. Tsy miova ny sivana hoy ny tompona andraikitra.
faiza manao ny ankizy aloha voalohany indrindra ny kabaria ary natao hoe ny régularité zany hoe nandray anjara foana satria hatramin'ny taona 2024 tsika dia nanao an'ilay atao hoe fiteliana zany efa nanara-maso an'ireo mpilalao eritreretina andrafitra ny ekipam-pirenena amin'ny taona 2024. Manana olana lehibe ny federasiona amin'ny fanatanterahana ny lalao noho ny tsy fisian'ny kianja azo ilalaovana. Tsy nazo ny kianja mitafy Mahamasina sy ny kianja Korondrano izy ireo raha efa teny no nahazatra andrehitra lalao goavana nefa no tanterahana ka miteraka fimonomononana eo amin'ny ireo mpikatroka sy ny mpakafy. Eo anivon'ny fiadidinan'ny Tananarivo na miany gymnase-ny Mahamasina dia izay zany no azo ambara amin'ny atao hoe souci ho an'ny pitia taranja volleyball satria moa matoa zany reo atao hoe mpanaraka ny taranja volleyball ihany koa menimenina dia fantatra ary tsapa fa ny taranja volleyball dia tokony ho lalaovina ao anaty kianja mitafo kianja atao hoe gymnase moa zany ny filazana azy. Olana sedra n'ity federasiona ity hatrany tsy fisian'ny fanampiana avy amin'ny tompona andraikitra Satsokajany. Tsy vao izao ihany fa efa nandritry ny fanatanterahana ny fiadinan'ny tompon-dakana Analamanga noho ny sedra olana izy ireo ka nairana hatrany ny tompona andraikitra rehetra voakasika mba hitondra ny anjara birikiny. Maresaka iraisan'ny pirenena mitohy hatrany ny fifandonana eo amin'ireo mpanao fihetsiketsehana manohitra ny famonoana ilay tovavy iranianina Mashamini sy ny mpitandro filaminana any Iran amin'izao fotoana izao. Olona 10 maro ano efa namony ainy nandritra ny fihetsiketsehana izay naharitra 70 andro tao aorian'ny nahafatesana ity sy tovavy ity. Onjarany manana sy Mathieu Prince. Nitriangana fifandonana teo amin'ny mpitandro ny filaminana iranianina sy ireo mpanao fihetsiketsehana tao amin'ny tanàna ny Avin Masha Amini ilay tovavy iranianina namony ainy 3 andro tao aorian'ny samborana azy. Mpanao fihetsiketsehana Anarivo no nanatrika ny lanonana fanomezam-boninahitra ny fiafaran'ny fisaonana izay naharitra 70 andro an'ity tovavy ity. Nampiasa bomba mandatsy maso sy ny tifitra avetrany ireo mpanao fihetsiketsehana ireto ny mpitandro ny filaminana raha ny fanambarana nataony fikambanana tsy miankina iray. Mbola tsy fantatra hatreto ny isan'ireo naratra sy namony ainy nandritra ity fifandonana ity. Na dia teo aza ny fepetra fiarovana enjana napetraka ny mpitandro ny filaminana dia tsy nasakan'ireo olona Anarivo nanatrika ity lanonana fanomezam-boninahitra farany any Masha Amini ity zany. Raha tsy ahivina dia 19 septambra lasa teo ny namony ainy ity tovavy iranianina ity. Izay no samboriny mpitandro ny filaminana noho ny filazana fa fanaovany akanjo tsy mantona. Taorian'ny trango io dia ny maro hatrany ireo mpanao fihetsiketsehana manohitra ny zava-nianitra tamin'ny Masha Amini ary tsy tao Iran ihany no nahitany izany fa nisy ihany koa tany amin'ireo firenena hafa toy ny tany Berlin, Rome ary koa ny tany Londres. Efa nahatratra 30 maro ny mpanao fihetsiketsehana namony ainy tany Iran nandritra izay 70 andro izay. Noho ity tranga androany ity dia tapaka ny fifandraisana interneto ao amin'ny tanàna ny Sakaizy toerana nisehon'ny fifandonana. Dia ny vaovao ny maresaka iraisan'ny pirenena iny ihany koa tompoko lasy sy tompoko vavy no netiko nanakatona indray ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity sankasitrahako fenanao nanaraka izany hatramin'ny farany atony mahazatra moa dia ny fandaharana Ona-Marina sy ny fandaharana Global News ireo no arainao avy hatrany aorian'izao fampalalam-baovao izao aorian'izay kosa ny fandaharana Sahila Sow Sonneur de métal io kosa no lohatenin'ny horonan-tsarina amin'izay atolotry ny MBS ao amin'ity androany ity ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa tompoko lasy sy tompoko vavy.